Tokony ho tamin'ny sivora sasany maraina ny tonga teny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana ny filoha Marc Ravalomanana sy ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany Antoko ary ny sénateur avy amin'ny Antoko. Tanjona ny ijerena ny fotony zava-misy marina mahalona ny resabe sy ny fitaranan'ny vahoaka malagasy amin'ny ity vakoka manany asiny amin'ny malagasy ity. Nanatona ny tompon'andraikitra ary nanontany tamin'ny mpanajana raha mba afaka miditra sy mitsidika anaty rova ny délégation. Nanaiky izany ampitiavana moa ny tompon'andraikitra fa kosa tsy maintsy manaraka ireo fepetra rehetra takina ho fiarovana. Narana ireo fepetra izay napetraky ny tompon'andraikitra nandritra ny fitsidiana. Nanomboka tamin'ny fakana ny maripana teo ampidirana ny vavahady be ny lapa. Tsy maintsy nanao ny aroloha ihany koa mialohan'ny idirana tany anatin'ny lapa. Tsy nisy ny antery fa de endrika mirana sy fifanajana no ny arahan'ireo nanatotosany asa tao anatin'ny rova sy ireo tompitsidika. Jeroso ny di. Ity ilay Colisée toy izao ny ao anatiny. Izy ity izay tsy hita tao anatin'ny tantaran'i Madagasikara mihitsy. Mirakitra zava-dehibe eo amin'ny fiainam-pirenena ity fototra izay minina ny potehina ity. Ia raha mahita nefany fa de tsy famerenana an'le rova araka ny maharova azy Manjakamiadana azy no tranga fa nananganana fotodrafitrasa vaovao mihitsy de ilay antsoina hoe Colisée. Le zavatra boribory amin'ny béton reny de misy fipetrahany ery endrika vaovao mihitsy zany le izy. Asana tsy fahalalana na fanahininana de tena hoe mba te ampiseho koa ny hoe manan-katao. Fa raha nanana ny fikasana io nareo re olona tena arao tsara aloha fakafako ao tsara adinio tsara. Fa tamin'ny andro teo alohany ny mpanjaka de nidina taty Andohalo na teny Ambatonakanga no namory vahoaka fa tsy ny vahoaka da hiakatra any an-dapa. Zay anankiray. Ny fananganana ny fotodrafitrasa io nanova tanteraka lay endrika ilay rova Manjakamiadana satria béton be izy petraka amin'ilay atsinanan'ny fiangonana io. Mba fantatry ny tanora malagasy any aoriana ve hoe nisy izany fototra izany teto amin'ny toerana ity saingy tsy vita noho ny fanjanahantany. Taorian'ny fitsidiana ny Colisée dia nijery ny tao anatin'ny rova indray ny filoha Marc Ravalomanana. Ny hita aloha dia niova tanteraka ny endriky ny lapa. Mariky ny fiandrianam-pirenena ny rova Manjakamiadana zay nataon'ireo rasantsika taloha. Ary io vakoka io de tena manana maizy azy tokoa satria teo nahitana ireo fifandombiasa toerana ireo mpanjaka teo aloha. Noho izany zany tsy maintsy hajaina sy tandremana toy ny Andrakandriamaso ny momba azy io na eo amin'ny lafin'ny endriny zany na eo amin'ny lafin'ny asiny zany ary indrindra eo amin'izay fomba tokony atao. Zavatra hafa ny tokony androsondra fa tsy ny vakoka ny tokony kitikitihana. Raha tia hikitika ianao averenao amin'ny loniny reny zay mavakoka amin'ny vakoka. Ary raha olona malala sy mahay ianao dia mitady zay fomba rehetra sy zay tantara momba an'izy amerenana azy. Fa tsy ataonao lasa mamirapiratra ohatran'io le izy. Tsy ataonao lasa misy zavatra tokony tsy hipetraka ao satria hita mihitsy zavatra ohatran'ireny hôtely reny, ireny hôtely be 5 étoiles reny. Misy carreau, lasa misy carreau tao adevitra be mihitsy taminay taloha hoe ny carreau alors le tena endriky mahazo azy lasa vita carreau lasa nisy ascenseur lasa fijery azy aty ivelany de zay mamirapiratra jerena. Fa tsy mamerina mihitsy le endriky ny maharova azy taloha le vakoka amin'ny malagasy azy. Tena de naturel izy amin'izao fotoana izao. Tsy fitite ilakisa na koa anao amboletra fa ny finiavana ikaroka ny tena marina. Ireny na raha anao ireny na fenina tao anatin'ny rova ka tsy namelana ny rehetra hitsidika azy. Ireny fananganana sy ny fanorenana ireny no takina mangarahary satria volam-bahoaka no miasa ary vakom-pirenena no resaka ka rarina raha sarom-piaro ny malagasy.
io nge tsy de hoe le atsaran'le zavatra fa le mahavakoko azy mihitsy ny ilaina maizy azy mihitsy nyjerevana fa ny olona rehetra samy mahay an'io dao le asatanan'olombelona io rehefa asatanan'olombelona io a rehefa tena tsy fanaraka araka nyresahany sy dao tsara fanazavana nataon'ireny olombelona any ko manala azy de miala andray izy rehefa tsy fanaraka satria ty tena manana maizy azy zany hoe asiny razambe teo aloha zany zay vakoka malagasy efa nangataka nketsika tamin'ny UNESCO e mba atao patrimoine national international izy io na ny UNESCO e fa raha mifampiarana tsara ka nanaiky ireo le commission scientifique ireo malala tsara n'izy techniquement fa za tsy afaka itenanareo be de be zao zavatra moderne ane fa manino zao tsika mampiasa ny téléphone-nao iny zay tonga de afaka maka internet na wifi na mahazo ndraitrrehetra nefa le taloha mbola nisy ko maizy azy samy hafa le izy